Valomerabantsika rehetra aminaran'i Jesosy indray mity andro anio ity a. Mbola meny tompotompon'andro ahafahantsika miaraka, ahafahantsika manova, ahafahantsika mitombo. Miaraba ihany koa anireo rehetra izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra na ny Facebook na ny YouTube izany. Dia manona ny fahasoavan'ny tompo hanapaka feno anatin'ny fona ao hatrany. Amen. Makiteny avy hatranintsika izay hitarika antsika amin'ny fifampizarana aneo. Mpitory-teny 120 andeha hojerentsika aneo. Mpitory-teny 120. Mpitory-teny 120 dia avaketsika ny andehan'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa ihany. Mpitory-teny 120 andehan'ny voalohany sy faharoa. Toy izao mivaka ny teny aminaran'i Jesosy. Natsipazo eny ambony rano ny haninao, fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Samomeo anjara ny fito, ary na dia ny valo aza, fa tsy fantatrao izay fahoriana anjo ety ambonin'ny tany. Andeha ny fahenina amin'ny maraina dia fahafazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia azatsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay hovanina na ny teo aloha na ny teo aoriana. Na angamba samovanina avokoa izy rotota. Salamo 420. Salamo 126. Andeha ny fadimy sy ny fahenina. Salamo 420 andeha ny fadimy sy ny fahenina. Zay mamafy ampitomanina dia hijinja mpifaliana. Mandeha mitomana mitondra ny voafafiny izy, fa hiverina kosa mitondra ny amboarany amin'ny fiompiana. Ary ny Galatiana 5. Galatiana 5. Dia avaketsika ny andeha ny fafito. Galatiana 5 andeha ny fafito. Toy izao mivaka ny teny aminaran'i Jesosy. Aza mety ho fitaina ianareo. Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa izay afafin'ny olona no jenjainy. Fa izay mamafy ho an'ny nofiny dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Fa izay mamafy ho an'ny fanahy kosa dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Hatreonao ifampizarantsika sy teny raisitsika amin'ity andro anio ity. Mazava ho azy fa araka ny famakina ho azy zany dia resaka famafazana sy fijinjana no ho resantsika amin'ity andro androany ity. Ozy izy ilay boky ny mpitory-teny 120 teo, avafazo amin'ny rano ny haninao, ho hitanao ihany izy eny amparany. Meo anjara ny fito na ny valo aza, tsy hainao izay hovanina amin'izy roa. Salamo 420 izay mamafy amin'ny fito manina
dia mijinja fifaliana mitomany izao voaka mamafy ny voany fa ioboko sy izy rehefa mijinja ary Galatiana toko 4 dia Andriamanitra tsy azo fahazofasiana fa zay fa ny olona no hojinjaina. Raha lasanabavy ao anatina tontolona olona mpamafy no resahana eto ao anatina resaka olona izay mpamboly angamba ny azo andraisana azy, olona manao zavatra tahaka izany no resahana eto, kanefa règle générale ihany koa ao anatin'ny fiainantsika rehetra amin'ny maha-olombelona. Tsy misy ny vanim-potoana fijinjana raha tsy misy ny vanim-potoana famafazana. Rehefa mamafy ianao dia tsy misy miracle ao anatin'izany, tsy misy surprise be ao anatin'izany, tsy misy olona mihitsy ka namafy vary dia gaga fa ovony naniry, zavatra tsy possible mandrakizay izany resaka izany. Fa zay afafinao no jinjainao, zay omenao dia zany ihany koa no verina aminao. Jesosy ihany koa nanambara zavatra ohatran'izao hoe fatra tsara sady ahitsanao izy no omenanao, atao eo ampofonao ka dia zavatra mihoatra no omenanao. Ny lalàna ny famafazana voalohany indrindra dia rehefa mamafy ianao dia ny zavatra jinjainao dia maninona? Betsaka lavitra no zay afafinao. Tsy misy hoe olona ka andeha hiasa amafy vary raiky tapo dia raiky tapo ihany ny verina avy eo. Tsisy an'izany. Fa tsy andany andro amin'izany ny olona raha zay ihany ko tsy aloha tonga dia hohaniny iny raiky tapo iny atao iny nandany andro afafy indray. Fa matoa ianao mamafy dia misy zavatra amboniny zay ho raisinao, misy tombony zay ho raisinao, ary misy zavatra tsara kokoa no ilay alefanao zay andrasanao. Sa tsy marina zany? Raha ratsy kokoa no ilay alefanao no ho avy eo dia tsisy olona mihitsy na iray ary andany andro sy andany fotoana andeha mafy. Raha kely kokoa na mitovy amin'ilay afafinao ihany no jinjainao dia tsy misy olona na iray ary andeha andany ny andro, andeha andany fotoana, andeha andany fananana, andeha mafy. Fa matoa mamafy dia betsaka kokoa ny raisiny, ary matoa mamafy tsara kokoa no raisiny. Zay amin'izay zavatra mila fantatritsika ao anatina tontolo maha-olombelona sy amin'ny maha-olo-panahy atsika. Eto anivo zao tontolo zao ihany koa raha lasanabavy dia misy famafazana izay ataontsika ao amin'ny tontolon'ny fanahy. Zany hoe ifanahintsika io na ny fontsika na tsy fantatry izay azonao anazy dia tany famafazana ihany koa io. Inona tsara io? Tany famafazana io. Tany famafazana io ary tsy misy surprise ihany koa mitranga ao anatiny io tany famafazana io. Raha zanakao ohatra zao le fanahy resako zany dia zavatra le maha-olombelona mihitsy. Raha zanakao ohatra zao mbola voakely izy dia ampifaneraseranao amina olona izay mpiteny ratsy ohatra, dia famafazana zay zavatra izay. Famafazana zay zavatra izay ary tsy mahazo gaga mihitsy ianao afaka volana vitsy ao ambadika ilay fiarana amin'ilay olona, na afaka herinandro vitsy monja ao ambadika ilay fiarana amin'ilay olona, dia tsy mahazo gaga mihitsy ianao hoe fa maninona ary ty zazy teny lasa be teny ratsy. Raha ampiarahanao amin'ny zazakamo mianatra ny zanakao dia inona ny vokatra izay iseho? Lasa kamo mianatra ihany koa izy. Ary zavatra mahagaga eto anivon'ity zao tontolo zao ity dia zavatra ratsy dia mora maniry lavitra ary miteraka vokatra be lavitra noho ny zavatra tsara. Ny ahidratsy tsy mila afafy fa mahita lalana foana izy anariny. Zao aviorana dia mandehanana ianao mandehandeha na tsy mila mandeha lavitra ianao fa jereo fotsiny ny rindrin'olona dia jerenao hoe ahoana ary nahitan'ilay ahidratsy lalana anirina eto amin'ity briky ity. Fa briky dia nahitan'ny lalana anirina, nga izy niandry tany tsara zany, nga izy niandry zezika, nga izy niandry fikolokoloana sy fikarakarana, fa ny amin'ny briky izy dia mahita anirina. Eo ampovoanina pavé
dia mahita anirina le aidratsy ary io nasoroanao tahaka ninona ary miverina foana izy miverina foana dia tahaka an'izay ihany koa ny zavatra zay ao anatin'ny fotsika olombelona. Ny fotsika olombelona dia tany io tany lonaka io ary zay afafinao eo dia zay ihany koa no maniry eo. Zay le ambara sotra masina teo am'vakitsika teo amin'ny Galatiana toko fahina teo Andriamanitra ny tsy azo vazovaziny fa zay afafin'ny olona nojinjainy mamafy inona ny olona. Tsy fantatry ny akamaroan'ny olona koa nririna ny olona zao tontolo zao fa mamafy izy, manao investissement izy, mamboly izy ao anatin'ny fiainan'io. Ny relation anao amin'ny olona tsirairay avy dia tadio tsara fa misy famafazana ao anatin'ny fonao. Misy famafazanao. Misy famafazanao karazana teny maro isan-karazana zay mivoaka eto anivon'ity zao tontolo zao ity. Misy famafazanao hozizitsika teo hoe raha ohatra ka mandefa ny zanakao ianao ka ny fifandraisan'ny zanakao dia akizy zay mpiteny ratsy dia mpiteny ratsy ho azy izy. Raha fifandraisan'ny zanakao dia akizy ka mianatra ho azy izy. Raha akizy izay tsy mianatra akory ary no ifandraisan'ny zanakao dia aza gaga. Raha avy ny fotoana dia hiteny mama za koa mba tsy hianatra oatra ny anina. Ohatra mety ihany ny fiainany anina tsy mianatra izy fa aloko za mba hanao tahaka azy. Misy zavatra ity fotsika ity amin'ny maha olombelona tsika ity dia tany famafazana io mamafy. Ary zavatra tsy fantatry ny olombelona dia io tany famafazana io ao anatin'ny tontolo andro ianao dia na tianao na tsy tianao dia misy voafafoana eo. Misy inona tsara ary io tsy azonao ferana mihitsy. Misy amin'ireny voa ireny ianao no mamafy azy. Misy amin'ireny voa ireny olona mamafy azy. So dia alay-panamantsika etrehetra tsy ifandray amin'ny anina tsony. Misy karazana olona tena tsy ifandraisana. Misy karazana olona tena tsy hananana kontakta mihitsy. Tena rehefa fantatrao ny limitinao hoe atreto ny fetrako dia aza mifandray amin'ny karazana olona. Misy fotoana za mifampizara zavatra oatra zao eo anatrehan'Andriamanitra mitovy daholo ny olombelona rehetrarehetra. Tsika malagasy zany mbola somary ny any andafo zany efa napetraka zareo zany atao hoe homophobie zany rehefa miteny zavatra ianao manohatra n'ireny olona homosexuel reny dia lazay fa homophobe. Zany zao famafazana zany. Azonao ilay afafin'ny anivelana zany zavatra zany raha vao miteny zavatra fotsiny ianao hoe tsy mety le oatra zao. Any andafo inge afaka mametraka fanontaniana mihitsy ny olona hoe teneninao zany izy arabainao izy manahoana ianao madama. Dia izy afaka mametraka fanontaniana mihitsy hoe fa maninona ny lazainao fa madama. Nefa hitanao somatsara zao fa mibotsina ny devant ary lava ny volo dia mbola misy fanontaniana mipetraka ohatr'izany re fa maninona ny lazainao fa madama. Izy zany nampianatra anao fa madama. Zany zao voafafy eny an-dalana eny dia lasa normalize le izy. Lasa mety le izy satria maninona le fony le olona efa namafazana n'izany zavatra zany. Dia eny an-dalana eny tsy mampaninona ny olona mihitsy. Mahita lehilahy be feo be misy pomme d'Adam nefa ny talon 25 cm tsy olana mihitsy ny mahita an'izany zavatra zany. Satria maninona zany le vona fafy tao anaty. Zany le vona fafy tao anaty. Hoy hoe ny olona rehetra, ny mpanota rehetrarehetra dia mitovy. Tsy manana olana mihitsy amin'ny olona homosexuel toriko filazantsara oatra ny olona rehetrarehetra. Fa zanako tsy avelako ifandray amin'ireny. Satria maninona ny zanako faible ny fanahiny, mora mandray zavatra izy. Dia lasa ho raisy ny zavatra izay resahan'ireny olona ireny. Dia lasa ho raisy ny fomba fanaon'ireny olona ireny. Dia lasa hanazavan'ireny olona ireny fanazavana hafahafa sy mampimehana izy. Dia voarainy izay zavatra izay. Dia anjarako no miaro azy hoe tsy mahazo manana fifandraisana. Tsy tiako io olona io. Zavaboary io, olombelona tahaka ny olona rehetra, mpanota tian'Andriamanitra ho vonjena ireny. Fa tsy azoko ekena ny erahany amin'izany satria zavatra tsy tatiny. Za mataty izay afafinao eo, ninona teneninao me fotsiny mihaino fotsiny. Tsisy olana amiko izay zavatra rehetra resaka mihainga eo, fa zanako tsy mataty an'izay.
satria maninona mifafy any anatiny, manana terre sensible izy, manana tany morany rin-javatra izy. Dia anjarantsika ray aman-dreny sady mamefampianarana ao antsika ray aman-dreny ihany koa tandremo tsara ny zavatra izay afafy ao anatin'ny zanakitsika, contrôle tsara fa ndraindrayntsika sahirana loatra ny amin'ny fiainana. Da velantsika ny zanantsika hanao izay tiany ataony ihany fotsiny, velantsika ny zanantsika hanana fifandraisana amin'olona fotsiny. Vao fantatra hoe misy zavatra misy toetra mifafy ao, misy zavatra nohony amin'ilay fifandraisana amin'ilay karazana olona atsy. Lasa tahaka an'izao zanakao, limité eo amin'izay le izy, fery le izy, hatreto tsy mahazo fa maninona ny ohatr'izao, tsy zay fotsiny, tsy mahazo tonga dia dijadona be fotsiny, tsy mahazo zay fotsiny aloha, tsy azonao izy androany, ho azonao izy rahatrizay. Petery ary mba nahazo an'izay koa ahoana ny ankiziny tsy azo naovana an'izany. Petery efa dadabe iny mbola mahazo an'izany tenin'i Jesosy zany hoe zay ataoko an'io tsy fantatrao ihany rahatrizay. Dia tsika ihany koa tokony hiaro ny ao anaty ao. Ozy atao hoe tany ity ao anatytsika ity. Mba fantatrao ve mivoaka ny trano ianao? Voavoaka ny trano ianao. Inona vovo? Mamafinina ianao. Mody ianao any an-trano, inona avy nafafy tao anatinao. Inona avy nafafy tao anatinao. Mamafy inona ianao, ary inona nafafy tao anatinao. Inona nafafy ny olona tao anatinao. Ary inona nafafinao tao anatinao. Fa rehefa karazana information maro isan-karazany amin'ny Facebook ny afafinao ao anatinao, dia milazanao tsy maintsy misy vokatra ireny. Raha mijery ianao isaky ny mihetsika dia hitany masonao maty an-drano ihany, accidenté ihany, ohatran'izao ihany, nisy namaky ny tranondrano, nisy voaendaka tery, nisy an'izao. Mamafy zavatra ianao anatinao. Azagaga amin'ny alina raha sahirana vao mahita tory. Azagaga raha vao misy mipoka dia efa matahotra ianao ny amin'ny ainao. Reny sy ny alina daholo. Raha vao mitady voadonany tôbila ianao ka tsy Jesosy ny voantsonao, na tonga ianao dia torakovitra, na tonga ianao dia tsy fantatro izay réaction anao, dia aza lemenatr'olona ny atao zava-dehibe indrindra fa baraka reny manto Jesosy. Fa atao fantaniana ny anatinao, reny ny ahitana ny vokatra ny anatintsika. Hoe mamafinina. Ny olona rehetra afaka miteny hoe za zanak'Andriamanitra, tsika olona araka hafanahy, tsika manao an'izao, tsika tahaka an'izao, tsika tahaka an'izao. Fa ny zavatra izay mitranga ao anatin'ny fiainanao no ahalalanao ny voa izay afafy ao anatinao. Raha miresaka tsika eto hoe tsy velona ho an'ny tena fa velona ho an'ny tompo. Fa rehefa mivoaka ny zavatra anankiray dia hita eo amin'izay hoe velona ho an'ny tompo marina ve? Arak'ilay teneniko teo misy tôbila mitady andony. Io ny ahitana hoe velona ho an'ny tompo ve? Fa raha velona ho an'ny tompo ianao, mety taitra kely any anatinao, fa tsy maninona ny anatinao any vonina ka. Vonina, tsy hoe domy fa tsy maninona. Fa enao any anatinao any hoe vonina. Ao tsara, tafapetraka tsara. Ny any anatin'ny fonao sy ny any anatin'ny fanahinao any. Misy taona izay izany pasteur tafaresaka kely tamin'ny andron'ny Covid dia nisy anankiray vo zany tamin'ilay voanafana be iny ny resaka. Dia tena verina tao anatin'ny saiko daholo izy hoe tena ohatra mafy ihany ity, moramora ilay teny hoe velontsika amin'ny tompo, matytsika amin'ny tompo. Fa rehefa tena tonga ilay zavatra, ohatra ny tena nangataka iny hoe Jesosy aloloha velona ka marina, aloloha velona fa tena mbola matahotra ka, matahotra. Tsy ilay hoe matahotra no very, fa ohatran'ny hoe matahotra hiatrika ilay fahafatesana. Fa zany zavatra zany ingera lasana ba famafazana daholo ny atao zany. Reny hoe surprise be ho antsika hoe fahoany. Ohatran'ilay resako teo hoe namboly zavatra anankiray ianao miandrandra zavatra hafa. Ianao miandrandra zavatra hafa. Ianao mamboly vary dia lavanilina ny nandrandrainao. Na namboly haricot-vert ianao, lavanilina ahoana, gaga ianao ve fa ahoana ary tsy lavanilina ny maniry. Fa maninona ary kiazoko mihitsy ny hoe ahoana ny mahatonga an'izany ho tanteraka. Fa ohatran'izany mihitsy ny zavatra toetra izay mihodina ao anatintsika ao, mamafy zavatra isika. Dia mieritreritsika fa izy zavatra tsara mivoaka nefa ilay famafazana tsy mandeha amin'izay alohany. Satria maninona misy zavatra hafa be dia be miara-mifangaro aminy ao. Rehefa zanak'Andriamanitra ianao, arofo tsara ny fonao.
ny oabolana faefatra arovony fonao mihoatra no zay rehetra tokony ho arovana fa avy ao aminy aviany ainy arovony taninao amenna tsika rehefa manana tany ato amin'izao tontolo zao arovantsika le izy asiantsika fefy hatramin'ny voromanidina hitana fomba hierovana n'ilay tany fa ny fotsika tsy arovantsika exposentsika amin'ny karazana zavatra maro isan-karazany exposentsika amin'ny karazana alahelo exposentsika amin'ny karazana ranomaso exposentsika amin'ny karazana zavatra mampalahelo zavatra tsisy dika ny rehetrarehetra izao zay vao mivoaka ny trano ianao dia mamafy ny ao anatinao ary ianao amin'ny mahazanak'Andriamanitra ianao dia manajafidy ny olona zao tontolo zao tsy mahalala an'izany voaka fotsiny izy alefa ny radio dia miaina izy alefa ny hira dia mihery izy dia mandindeha izy dia mitsinjatsinjaka izy dia izy hira fotsiny renika filma fotsiny io ka zavatra ohatran'izao fotsiny io isika libra ny amin'ny zavatra rehetra fa zasy ianao mila maran-tsaina tsara miatrika ny zavatra rehetra dia tsy mamela ny zavatra izay tsy tokony aniry ao anatintsika aniry raha vao misy tahotra mipotra ny anatinao any zay réaction rehetrarehetra mipotra dia avy ianao amin'ny angady sy ny arona mandinika avaizy io zavatra io avaizy ty toetra ty fa taloha rehefa mameo an'Andriamanitra dia tsy manisanisa be ohatran'izao fa zao lasa misy calcul hoe ahoana aloha tsy maintsy faiza mandamina tsara ny entina miady efa misy fanahina ao anaty ao avaiza le fanahina information no mitondra anazy information no mitondra anazy ohatran'izao mifandehan'ny ary ohatran'izao le atsy amin'ny toeram-piasana atsy manomboka milatsaka ho nyty manomboka milatsaka ho nyzao manomboka misy fahasahiranana atsy sy sisa rehetrarehetra dia lasa misy zavatra voavoly any anatintsika tsy nitoetra ny olana fa ny natongavany tao tsy nitoetra ny tena olana fa ny natongavany tao raha ohatra ka lasa miteniteny foana ianao dia tsy niteniteny foana ny tena olana fa ahoana ny natongavany iny tao taizany lalana namelako aniny no tonga tao anatin'ny foko tao fa maninona iny naniry tao ary matoy iny tonga matoy iny voaka ny vokatra efa tao iny efa nikolokolo tao iny tsisy zavatra maniry tampoka eo zany tsisy an'izany fa maniry moramora izy fa ianao tsy tonga saina ianao tsy tonga saina ao zay ateo hoe misy karazatoetra be dia be ao anatintsika ao zay tsy avamin'Andriamanitra zay famafazana avy amin'ny nofo zay le tenin'Andriamanitra teo Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zay afafin'ny olona nyjinjaina zay mamafy ho an'ny nofo hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo ny dikany mivantana avy amin'le hoe mitsinja fahasimbana avy amin'ny nofo dia tsotra be aloha mba tsy hamirona antsika zavatra hafa sy mba tsy handraisantsika karaza fampianarana olona hafa hoe inona moa zany mitsinja fahasimbana avy amin'ny nofo izany ninonina investissement ataonao amin'ny vatanao dia ahoana tsy maintsy simba foana iny ho faty foana ianao ka hopotika ho ampasana foana ny vatatenanao manao investissement ianao mandritry ny adiny 10 tsy fantatro mikarakara tarehanao dia ny volonao dia tsy fantatro rehetrarehetra lany ao tontolo andro ray manontolo dia za tsy miteny aminao aza manao an'izany fa fataro aloha ny vokatra fataro ny vokatra inona ny vokatra mijinja fahasimbana avy amin'ny nofo ianao ary le fahasimbana avy amin'ny nofo ny fahindreny ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra tsara atsika mihitsy fa nany ampitso ary tsy fantatritsika zany ny fahindren'Andriamanitra par rapport amin'izay inona ny famafazana izay ataonao ho an'ny fanahinao za tsy miteny hoe tokony équilibré reo tsika dia olo-pana ny zava-pana no tokony afafibetsaka lavitra no ny zavatra ranofo ao anatsika tsy laviko mihitsy ny hoe tsika mila mikarakara fiainana mila mikarakara zaza mila mitady vola mila mivelona sy sisa rehetrarehetra fa za manokana tena miresaka amin'ny tompo mihitsy ao totoina tete miaraka amin'ny Jesosy amin'ny resaka hoe Jesosy io tena lainga raha hiteny hoe tsy manam-potoana zany tena mandainga fa ny tena marina Jesosy za tsy mahay mandam-potoana za tsy mahay mandam-potoana be loatra ny fotoana laniko amin'ny zava-poana be loatra ny fotoana laniko miodikodina be loatra ny fotoana laniko amin'ny zavatra zay tsy tokony andaniana fotoana
de avy eo tsy mavita ny zavatra tokony atao ara-panahy, avy eo tsy mavita mamafo ny zava-panahy, de avy eo matahotra, de avy eo mangovitra, de avy eo tara ny ampiangonana, de avy eo tsy mavita lay asa, de avy eo tsy maharespekte ny inona moa ny anarany ty izy fepetrapetraky ny responsable spirituel, de voaroka de mitonga rehefa avy eo. Jesosy ary mamindra fo de nareo tsy mahay mamindra fo mihitsy fa voatara le tsy mahazo tara mihitsy zany. Fa misy famafazana tsy mandeha amin'izay loany, misy famafazana tsy mandeha amin'izay loany ary zao afatra izao amin'izao volana janoary izao manana saison 2026 indray isika. Ampianareo sotra masantsika mbola itoy amafy ianao. Miala eto ianao dia mamafy zao aloha ianao dia fa mamafy ara-baina aloha ianao tonga eto. Misafidy alay famafazana mety tsara ianao nandritry ny adiny 2 farafaratsiny. Na rehefa avy eo miankina aminao. Fa nandritry ny adiny 2 aloha ianao dia misafidy famafazana tsara indrindra izay azonao atao ho an'ny tenanao sy ho an'ny fanahinao. Dia famafazana andraisanao tenin'Andriamanitra, andraisanao afatra Andriamanitra, andraisanao fiaingana vaovao indray. Fa zao tontolo izao tsy mahalala an'izany. Toy izany fotsiny fiainany, laribia taky ny laribia rehetra ty, tapitra indray ty dia tapitra indray, dia rapejo indray misy manaraka indray, mety mahazo positivisme kely izy hoe ataovatra an'izao dia ataovatra zao ny asanao dia ohatran'izao dia ohatran'izao dia iny arahany kely indray mandritra fotoana voafetra. Fa ve izy mitoy amin'ny fiainany ihany, fa ianao androany ampahafantarina antsika indray anio mamafaza ho an'ny fanahinao. Fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza zay mamafa fanahiny mijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Ny dikan'ilay izy tsy resaka lalam-pamonjena io sy lalam-pahaverezana, tsy any amin'ny famafazana ny famonjena dia tsy any amin'ny famafazana ny fahaverezana, fa ilay hoe mijinja fiainana mandrakizay mihitsiny. Dia zao ozy izy ny tenin'ny apôstôly Paoly laza hoe za ozy izy mamely totondry, za tsy mamely rivotra, miazakazaka za tsy manao kitoto, fa siko mafy ny tenako mangana dia andevoziko ndreo na dia efa nitory tamin'ny sasany za ho lavina kosa ny tenako. Inona le ho lavina? Lay satro-boninahitra zay tokony homena anazy. Ozy Jesosy miresaka hoe miariarena ho anareo any an-danitra any tsy misy kalalao sy arafesina manimba. Dia zao le resaka eo amin'ny Galatiana 4:9 io, lay famafazana ho an'ny fanahy dia azonao arena ho any an-danitra, atonganao mpanan-karena be. Amenna. Ho mpanefoefo. Eto ambony tany ianao mety tsy manana na dia kely akory ary, fa raha ianao na migereny eo ampelantananao. Averiko, raha ianao na migereny eo ampelantananao dia mpanan-karena be ianao Kristy. Fa rehefa tsy hainao na migere an'io dia andalo fotsiny indray ny fiainana, iserana fotsiny indray ny fiainana. Misy micro mandehandeha ngapsa. Todika ty loha. Taizandray moa zao biainy tsara ianao. Hainao rehefa hainao no mamafy, rehefa gerenao tsara le izy dia milamina io zavatra io, lasa manan-karena ianao amin'ny tontolo ara-panahy. Ane le izy misy équilibre foana ao anatin'izany, tsy hoe avotsitra ny ray mba afana mamonjy ny ray. Ozy ako miresaka hoe ny fahadisoantsika dia eritrerentsika foana hoe mila tsy manao raharaha angamba zay vao tena masina tsara. Za tena raha mbola raha fitenin'ny pastera zany tena mila miala amin'ny asa koa. Fa io nge za tena te hilazanao hoe le fotsy zatra sy le fanaty zatra na hiala amin'ny asanao ary ianao. Andramo nge zany mangala congé ndao mba simulena hoe raha za no miala amin'ny asako tokoa dia tena lasa olo-masina via. Andramo prépareo tsara mihitsy le izy hoe alao za no congé herinandro dia jerena ho inona ny ataoko mandritry ny herinandro. Fa milazanao fiainam-panahinao tamin'ny ianao ny asa ihany no fiainam-panahinao no ny ianao tsy ny asa. Zavatra hafa indray no nampianao tao, zavatra hafa indray no nampianao tao.
le vaky baiboly navita tsy navita mihitsy moa zany ny tena mane satria le asa foana ny atao excuse jesosy piasa tsy mavita mamaky baiboly mihitsy ok ary mangala congé ao jerena hoe mavita nandeha ary ny congé latsinainy toko ray ny vita talata toko tapany larobia toko fefany lakamisy andininy ray zoma tsisy nininona tsony manome excuse foana tsika amin'ny zavatra tsy tokony mihina excuse fa afaka miara-miaina tsara io zavatra ireo afaka miasa ianao sady miaina tsara fiainam-pananao amen fa mila mamafy ianao dia hiditra amin'izay tsika amin'le salamo fahina amby roapolo am'zato teo zao ny ambara le salamo fahina amby roapolo am'zato hoe zay mamafy ampitomanina ozy izy dia maninona mijinja ampifaliana mivoaka mamafy ny voany izy amin'ny ranomaso fa ijinja kosa izy rehefa aveo amfifaliana inona dikan'izany hoe zay mamafy ampitomanina dia ijinja ampifaliana izany rehefa misy décision ho raisinao andeha amafy rehefa misy décision ho raisinao andeha hikarakara na inona na inona dia tsy maintsy misy sakrifisy tsy maintsy misy inona so lazaiko anao tsy miova zany ny fiainanao raha vao tsy misy sakrifisy ataonao nareo vehivavy mahalala tsara n'izany tsy hisy raikilao lasa manjavona tampoko zany eo tsy hisy rokilao ny ala rokilao le ekiboko le mandindy teto iny nefa za tsy nanao ninina mirakla sotra an' jesosy ny ala ho azy teo na hoe nametrahako tanany andramo ary hoe mialy ty amin'ny anaran'i jesosy zanak'Andriamanitra vao mainka eo mitombo ho fampianaran'ny tompo anao fa tsy izany ny asan'ny anarany ary tsy amin'izany na manaovana ny anarany fa raha tianao ahazo vokatra dia tsy maintsy misy ny sakrifisy nareo vehivavy mahafantatra tsara an'izany hoe misy sakrifisy eo misy sakafo tsy maintsy ajanonao anatin'le izy misy gime tsy maintsy taterahanao ao anatin'le izy misy régime tsy maintsy arahana tsara ao anatin'le izy fa raha vao tsy arahany zay dia raha rokilao izy tamin'le fotoana vao nanomboany 5 kilao io afaka 2 volana satria nanina nanao kely dia navotsitra le izy zany hoe namafy tampitomaniny ianao dia ndray andro any ianao nitomany toy zay na reraka be amin'ny tomany jesosy tsy anao tsony ozy fiteny paster Bernard zay tsy anao tsony tsy anao tsony fa fiainam-panahy mila sakrifisy mila fanapahan-kevitra hoe amafoan'ny fanako tsy avelako ty fanako ty anirina fatin-javatra zany tsony tsy avelako ty fanahy ty aniriny ny akamony zany tsy andro manam-potoana vo hivavaka tsy avelako ho sitrana ny loaliko regny misy an'izany ao anatin'ny saitsika eo mbola fotsy be ny akanjoko jesosy rehefa mamaronmaron dia andoalika manahirana be le manasalamba tena aza manana excuse aza manana fialantsiny androany ianao mamafy rapitso ianao mamafy mitoy mamafy ianao dia ho hitanao fa hijinja mipifaliana ianao fa raha ohatra ianao tsy mamafy fa avelanao fotsiny amin'izao hiteny ianao hoe za efa olombovonjy hiteny ianao hoe jesosy namonjy ahy hiteny ianao hoe tsy miankina amiko ny famonjena marina toy zany fa iaina eto ambonin'ny tany ianao dia andalo fotsiny ny fiainana andalo ny fatany rano andalo ny herinao sy ny tanjakao dia ao anatiny tsy apoizinao sao fotoana tsy takatra sainao akory lasa tsy tadidinao akory manomboka oviana ary any lanary lamosina ka efa niakatra ny taona manomboka oviana ary any lasa misy aretina antitra mararirary daholo vantaolana rehetra tsy mataty atsika tsy mataty ririnina ka efa niakatra ny taona efa eo amin'izay zay vao mahita excuse jesosy tena ty loaliko ty mahatonga tsy mahavita mandoalika tamin'io salama tsara renao tsy navitako maika fa marary izy mahavita fa zao mbola ao tsara zao isika androany mbola omen'ny tompo fotoana zasy ianao manana safidy isika amafy aiza amafy inona amafy ho an'ilay ho simba vetivety ve ilay tsy fantatra rapitso rafaka pitso ve sa amafy ho an'ny fiainam-panahy
amafo an'ny fiainam-panahy. Ameko lalana am'izay ianao ahoana ny fomba mafazana ny fiainam-panahy. Ny fadisoantsika mantsy indray dia zao tonga dia taitaitra tamiko hoe tsika dia angonitsika daholo le izy tonga ny hariva larobia hariva tonga dia za ivavakadiny ray asiako vaky baiboly toko 5 ty dia asiako toriteny anankitelo zay vao matory. Larobia ihany zay ny vitanao, tsy vitanao tsony zay après. Fa inona ahoana ny fomba mpatonga anao sady mavita le izy no mavita le izy amin'ny fotoana maharitra ao anatin'ny lavitra-ezaka. Équilibré ny fiainanao. Raha ohatra ianao zany zao ka zay moa ilay resakitsika teo. Raha ohatra ianao zany zao ka miasa ohatra ianao dia aza mitady fotoana ngeda be manokana. Aza mitady zavatra manokana ngeza be zany. Sara vao anina tonga dia anao zao. Fa ao anatin'ilay asa ao ianao miditra valo ianao mirava amin'ny 12 dia mitadiava fotoana kelikely maromaro ahafahanao manao mamafo an'ny fanahinao. Mitadiava zavatra kelikely maromaro. Tady 10 minitra fotsiny ianao raha farafakely indrindra zany 10 minitra fotsiny ao anatin'ilay asa ao ianao dia mitady ianao aizany paozy hitanao ohatra mamaky an'ity baiboly ity. Rehefa mamaky baiboly ianao tsy tonga dia paparay be daholo izy rehetrarehetra fa misy paragrafy ao. Dikan'iny paragrafy mahazo mijanona ianao eo. Mandeha mamaky manaraka indray ianao mahazo mijanona ianao eo. Indray misy titre mahazo mijanona eto zany. Verina eza afaka adiny 2 amin'ny verina zany dia io hitako indray. Raha-pitso amin'ny verina dia eto indray tadidiko ilay izy. Dia ohatran'izay ihany koa ny asa mandraharaha. Manaova zavatra anankiray dia aseseho eny antsefatsefany eny ilay famafazana ho an'ny fanahinao. Azonao ilay izy. Asesika anao moramora ny antsefatsefany eny. Ohatra zany zao manasa vilia ianao dia rehefa avy eo ianao mamperitrano dia aseseho eo anelanelany manasa vilia sy ny mamperitrano ny fikarakarana fiainam-panahy. Fa tsy asesy daholo manasa vilia, mamperitrano, manalamba, borosy an'ity dia avy eo ianao matin'ny arerana tsy manan-kery-tsony atombo ivavahana. Foana Jesosy mamelany eloko mamindrafoako. Fa tedavo le lalina. Hitanao zay tena mila anao tena manolotra ny momba anao mihitsy ny tady mihitsy ny ako hoe eto afaka mivavaka. Dia manatsofoka ianao 10 minitra eo anelanela ny sasavili sy miperitrano. Maperitrano indray ianao aza atao adiny 4 fa atsasakadiny fotsiny ohatra mamafa chambre anankiray ianao. Makamaka sisiny indray ianao miaraka amin'ny kifafa ihany. Saotra Jesosy. Mpanararoatra kely araka aminao eto indray. Lasa indray tohizanao ilay izy. Maka 10 minitra indray ianao mana 10 minitra mba makiko paragrafy anankiray tao anatin'ny baiboly. Nomboka izare ahy lao tao amin'ny Matteo. Eto any anomboka zany. Mamaky ianao. Etokodina indray ianao dia mahita zavatra hafa. Zay zavatra izay rehefa ny zavatra ny kelikely be dia be ohatran'izay dia maharitra ela izy. Fa raha vao ny herinao rehetrarehetra tonga dia hitady zavatra spesiala be ianao dia hoe eto ataoko mahita raharaha amiko iny devoly. Za foana ny alalaina fanahy tsy havita fiainam-panahy eto ataoko mamay amin'izay dia tsy vitanao maharitra iny. Fa ny faharetana dia any amin'ny zavatra kely be dia be, kely be dia be, kely be dia be. Tontolo andro fa tsy hoe 10 minitra ndray andro tsy izay kelikely zany fa tsy kely be dia be. Fa maka 10 minitra ianao raha manana 10 minitra anankifito ianao anatin'ny ray andro, fito fotsiny. Nefa zany ray andro any inge adiny 12 ianao tontolo andro eo 10 minitra anankifito fotsiny inge dia efa 5 amin'ny 30 minitra efa misy avancé be dia be zany. Mamaky an'io toko eo ianao dia ho hitanao fa rehefa mamaky ianao tsy ampiarangaty aleo tohizako hatreto. Mivavaka ianao 10 minitra tena henoko hoe ohatrany tsy ampy le 10 aleo tohizako 10. Fa raha vao io ny tonga dia petahanao adiny ray eo amin'ny atsasakadiny ianao dia vamona aminay. Eo dia efa vadika devoir ilay izy. Fa raha 10 minitra ianao no mivavaka enonao ny tsiron'ilay izy. Tianao tohizana ilay izy. Mafeny 10 minitra ianao ampizay loka. Misy an'ity indray mila karakaraiko. Raha piasa ianao zany karakara kely an'ity indray aloha. Lamina indray. Adiny ray indray ahy eto aloha. Vita ny adiny ray lasa indray manao azo. Fa ho hitanao fa misy vokatra mandritra ity taona ity. Fa raha vao tsy ataonao zay dia tsy afafinao tamin'ny 2025 any 2026 ny teny taona fotsiny miova. Fa ny zavatra ataonao mitovy foana, vokatra ataonao mitovy foana, ny zavatra hojinjainao rehefa tonga ny farany taona mitovy foana zany zavatra zany. Fa tsy surprise, fa tsy maintsy apetraka izay drafitrasa izay ampatonganao aompy. Amen.
dia mba mafany fanahytsika amin'izay tsika dia androso isika dia hitombotsika dia ianao no andray ny vokatra voalohany indrindra sao fahafapo voalohany indrindra amena zay ny teny amin'ity andro an'io ity aminao fa misy zavatra azonao raisinao anatin'izay mba hiresaka amin'ny tompo an'io nao mba hanapa-kevitra androany mba amafany fanahytsika mba hijinja amin'ny mpifaliana isika anapa-kevitra isika anao sakrifisy mba fahatsika mijinja ihany koa ao afara iaraka hitsangantsika hivavaka resaka amin'ny tompo raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto